io karaha toraka avy an-danitra latsaka ho azy tsy hainay ino naviany tsy hainay bay fahitanay fo fa i projet io ziska manakandroany tsy mazava amin'ny afokon'olo ino marigny maraha andeha atao asakatia io fa hoe fa esorigny olo sakatia adosy olo sakatia io regninay ary fanavy nisy resaka nataony manam-pahefagna tamiko indrindra tam bureau préfet tagny ny teny hoe fa asakatia esorigny olo sakatia ao fa nisy resaka zegny tagny fa hatram'izao fanjakagna fo mandeha aminay ty préfet mandeha aminay ty teo nisy OMC na taty fa le tegna le promoteur le olo agnano fototrafidrasa sakatia mba tsary fanatritava taminay aminaka tsy mazava société ndegnano raha satria tsy miseho masoandro aminay fokon'olo sakatia tsy mazava zegny ro aminay zay collectif tany moa aty ivelany aty Frantsa no miasa ny ampim-pijoroanay efa hatramin'ny taona 2009 dia hiaro ny tany any Madagasikara sy hiaro ny mponina hanampy ny mponina izay miaro ny tany tadiditsika angamba fa 2009 zany resaka daio no nisy tamin'izany fotoana ho an'ireo izay efa nahazo azy taona ohatranay dia hatramin'izay ka hatramin'izao zay dia manohy an'izay asa zay satria ohatra tsy mety lany mihitsy le fitadiavan'ny mpitondra ny fanesy aty raha mafitra raha amine raha ninona ny tany fa mody omeny endrika hoe fampanifana le izy ao anaty lalàna resandray androtsika anady ady momba ny lalàna momba ny baillon fitéotika ao Madagasikara fa tena fivarotana tany dikany fa tsy fampanifana tsotsika ka ny raha misy sakatia amin'izao fotoana izao dia tena anisan'ny asa lehibe andraisana anjara mafy satria ohatrany loza ny tatao efa elaela io raha io dia ohatrany tsy mety misy fiafarany mihitsy fa soa ihany dia soa ihany ny mponina fa mitsangana mijoro manohitra ny andrana rehetra analana azy teo amin'ny tany ary miaro ny tanindrazany sy nosin-drazany hatramin'izao ary atenaina fa hitoy satria tena volona be ry zareo tsy resahana voalohany azafady ianao zay teny hoe tara ny fandraikevitra eka ny tsy resahana voalohany dia le fanafoanana an'le baillon fitéotika efa nijota tamin'ny taona 2019 dia efa mazava be tompony ao anaty journal officiel hoe miverina fanjakana io dia efa nametraka tao amin'ny télévision ndray andro ny ministra azo izay nanafoana le izy tamin'ny fotoana izany hoe raha ohatra nareo misy recours nataonareo na misy fangatahana nataonareo ara-panjakana nafoana le fanafoanana io dia lazao dia ohatra tsy misy le izy nefa ny ambola mitohy dia mitohy araky ny vatanisa atao izay tsy iverenako ny fanaovana raha-matahora sy fanafitanana ny fiainan'ny mponina ao amin'ny sakatia izay tsy milamina mihitsy ary indrindrindrindra ny tena ohatra ny mahagaga sy tezaka dia le fiandanina mivantana be ny fitondra fanjakana ao an-tanàna amin'le orinasa izay tena araky volazanareo teo mampieritreritra tokoa hatraiza moa mahara-dalàna zany sy tsy mahara-dalàna azy ny tiako tenenina farany amin'izao fandraisam-potoana voalohany izao dia ohatra ny eritreritra tonga saina le mpitondra an'le orinasa hoe tsy ara-dalàna ny atao ny antony mahatokana milaza an'izany dia satria efa mambolana zao hatramin'ny volana jona raha tsy diso ny mponina no mangataka fiainana amin'ny mpitondran'io orinasa io ambony zany hoe avy ao Antananarivo fa tsy ao avy ao Nosy satria ny olona ao Nosy manam-pahefana milaza hoe ny any Antananarivo manapa-kevitra momba an'io dia mangataka le mponina hoe iona misy ireo dia tsy izany no miseho ary tsy nahazo valiny fa nanomboka tamin'ny herinandro lasa dia mandefa olona misomokena azy ny orinasa anerin'ny mponina iona amin'ireo olona ireo dia sarotra manonona anaran'olona fa mpanao gazety ny sasany amin'ireo somokena alefa ireo dia vao maitra zany teo aloha misy olona avy ao Nosy lazaina fa na mandateur na mpitsambana associé ao amin'ny grille madalandy alefa mamonjy fivriana fa zao ohatra tsy samy mamonjy fivriana tsony zareo fa mandefa olona hafa izay araky fahalalako azy tsy nameny fiche de présence akory na nameny sasany fa
ny fanampinanara natao te fa tsy narantena izy zany hoe ohatry ny tena mirona amin'le hoe tsy ara-dalàna le zavatra ka matahotra zareo fahitako ny fantaniko eo anatrehan'izay manao ahoana satria mandeha amin'izao ny faneho-kevitra ny amin'ny hoe ny vahoaka Sakaty dia manaiky an'io orinasa Green Madaland io manaiky ny asan'le orinasa Green Madaland ao amin'ny Anosy Sakaty fa ny olona any ampitan-dranomasina ny firaisamonim-pirenena ny olona ivelan'ny Sakaty aty Antananarivo aty sy amin'ny faritra hafa no misakana fa ny vahoaka ao Sakaty manaiky an'io manahoana ny fahitanareo firaisamonim-pirenena n'izay faneho-kevitra izay enonay koa zany dia zay tsy noronao amin'izany mihitsy satria zay tsy manomana nizaniza zay tsy miaro ny taniny matoa zay mbola miasa ao dia mbola hitanay fa miaro ny taniny le olona tsy olona ray no miaro fa ny fokon'olona manana profo samihafa tsika momba an'izany zay moa zany tsy any toerana fa ny olona any toerana mahita an'izany na reo mpivory tany Sakaty tamin'ny volana Jolay na ny ofisy firaisamonim-pirenena nasionaly marobe tonga tamin'ny tetin'ny Nosy dia tonga tao Sakaty dia niresaka tamin'ny fokon'olona torak'izany koa tamin'ny volana May fa nivoaka an-gazety maro fa tamin'ny volana May tonga tany Anosy Sakaty ny olona avy eo amin'ny firenena mikambana miasa ao Antananarivo nanao fampanofanana momba ny zon'olombelona dia niona sy niara-mipetraka tamin'ny mponina tao Sakaty sy niaro-andro maromaro izy ary naheno sy niaino ny filazan'ny mponina le fahitany raharaha fa ny olona tsy maharaka vaovao ve sa te hanerin'ny mponina anaiky rehefa avy lazana sy ambara atsery hoe manaiky ny mponina no mikatotra zany resaka zany ny olona lehibe indrindra izay mahafantatra fa tsy marina zany zao dia reo manam-pahefana ao Nosy be izay nanery ny mponina iona taminy tamin'ny herinandro lasa ka nahen'ny mponina tonga tao ny teny farany tsy fizarana fanafody sy fizarana fitaovan-tsekolity efa nilavo ny mponina fahalalako azy tamin'ny fivoriana tamin'ny Zoma miaraka tamin'ireo olona milaza azy solitena ny orinasa sy niatrika ny olona tao amin'ny conseil municipal dia mbola tonga ihany sisitra ihany ny olona sasany nanatitra ilay izy tany Nosy Sakaty dia ny fantatro tsy nandray ilay izy ny olona tany Nosy Sakaty tsy nandray ny fanafody ny olona tao amin'ny dispensaire tsy nandray ny fitaovam-pianarana ny olona tao amin'ny école misy blasy hoe tsisy école ny Nosy Sakaty fa misy école ny tompoko dia olombitsy tsy fantatra na nahodikodyny olona na voafitapitaka no nandray izany fa araky ny fitenin'ny avoka miara-miasa aminay sy ny olona Sakaty dia tsy azo raisina ho solitenan'ny mponina Sakaty ny olombitsy izay nandray amin'ireo fanomezanareo no ny antony samihafa na voafitapitaka na tsy ankoatr'izay tsy azoko mihitsy fa maninona ny olona tivelany malagasy na tsy malagasy azy no heverina fa tsy tokony hanampy ny olona Sakaty na ny olona rehetra Madagasikara tratry ny fangalana ny tany sy fangorona tany ataon'ny mpanambola maro amin'izao fotoana izao fa aminay satria matetika ohatran'izao misy azo Sakaty izao izay koa manko tsy miasa ny orombe any amin'ny resaka tozikrinina dia mahita fa ny olo-mpanjakana sasany na maro manohana be an'ilay orinasa dia araky ny hevitray ny vahoaka izay tolona manohitra ilay izy fa miaro ny tany tokony ho tohanany malagasy rehetra na iza toerana misy azy na aty ivelany na ao Madagasikara ary eran-tany misy firaisan-kina solidarité internationale miforona mihitsy famataonany momba ny firaisan-kinan'ny mponina rehetra izay tonga maka ny tany ny mpanakarena mpanambola ny tsy fantatra aby dia izay no tiako hamarinina hamafisina hoe voalohany ny mponina Nosy Sakaty tena manohitra tanteraka misy ohatra betsaka azo raisina momba zany faharoa tsy misy mahadiso ny fisiana olona avy any ivelan'ny Sakaty na avy any ivelan'ny Madagasikara manohanareo mponinareo fa atody amam-bato izy ka mitady anatopika azy aingana izay mieritreritra fa tsy tokony handray anjara sy tsy tokony ampiseho fanohanana ny olona avy any ivelan'ny tanàna
angasitrana ny firaisamonim-pirenena collectif tany ny fandarana moa maheno azy maneran-tany avy any ampita-dranomasina zao zany mbiditra izany maintsika sehatra ihany koa ny eto antoerana sy ny mpanaraka amin'ny 038 14 882 24 andao rehefa misy ny antso vonona dia hoana ny fandeha miaraba tompoko avy aty commune Latsora avaratrany any ty firenena ty nalatsiny ara miteny an'izao fifonana mihitsy za matetika miteny fifonana toy ny tsara dela tsy zao mpitondra tsika izao kaiky ina voavy atao raha tena nanana fo malagasy ianao fa ianao moa tsy malagasy fa 20 centimetre mbola mifaly terian'ny lakiariva ianao tamin'ny faly 30 mahery dia ankehitriny ianao anao vono ako tena mamparary fo zany dia mody hoe mamangy zay ianao ve vao hoe malagasy indray fa inona mihitsy ireo tia mitondra tsika ty tena sarotako marina fa le raika lany tena président ko président ngamb'izy manaraka izany tena efa fantatry efa nampozina le teny izay zavatra tena hoe anao tontolo vola indray mitanefo efa dia hotam-penam-bava toy ny sanatry ve tsy mila malagasy le maty fomba mahagaga reny faty teny ambomalazy reny arovana koatra fikalakely sy ny reniny tsy fantatry ny ambadika tamin'ny marina sy mba maty ankehitriny indray ampianariny tsika indray tsy andro ny amperiora tompoko or kitondra amin'ny senahay tsy andro ny amperiora tsika dia ny zanaka ao lafa ataonao délégation Rio raha inona tsy andro ny amperiora tsika fa Madagasikara tsika ary malagasy miaina amin'ny démocratie miaina amin'ny fifidianana fa mifahendrena tompoko mba ho tsarovana ny tony retour be mba ho azafady ry tena an'ity zany ary mametra telana fa efa tena zavatra rehetra efa be dia be tohitra amin'le raha matoa manevateva manam-pahaizana manjalatao favavoaka manaovy anareo fiaratsina pedanasa araky ny teny fikambanany CCS dia ratsy manondrana ny arian'ny affaire étrangère dia ao ndray no manondrana tena lalaiza ny affaire sambo tsy hita misy tapaka moa zay antso zay 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no ahafahantsika miditra mivatana kompatanana manokany dada moa zay amperinasa tanteraka manaraka ny fandarana fa toy ihany amin'ny familiny raisitsika ny antso manaraka miaraba ny olona tena miaraba mipanaraka rehetrarehetra amin'ny faritra loatra mangory ihany miaraba tompoko indrindra miaraba ireo mpisaka be any Fort Dauphin manao zaika be zay arahana fifidianana président foloany FDM hitondra ny efatra taona manaraka indray dia mangataka ambavaka amintsika rehetrarehetra ho vita soa tsara point voalohany tiako tsindrina le ministre fitsarana miakatra miteny mikasika ny FDM nefa ianao ministre dia tonga tany ianao miasa zaika be io hoe ny mpitandrina ny mpitondra fiangonana tsy afaka nisika fitondrana azafady repoboko ataoko azafady sanifito safe zany na re mpitondra am'izao zany tsy manaiky miteny faminanina ny mpitondra fivavahana zany dia atao anitsy ny olon-drehetra na mpitondra izy na olo-tsotra ary reny mikasika an'ireny teny na niriana reny foan'ny FDKM reny avy amin'ny mofinaina ny FDKM zay olona piny FDKM mahafantatra an'izany mofinaina isan'andro na perikope azy amin'ny teniny ao amin'ny testameta no angalana amin'ny mofinaina no iny ny vavarana ny fampianarana fa tsy midika hoe rehefa miteny mpitondra fiangonana dia hoe manenjika fitondrana ohatra izay koa ny amin'ny evangeleny katolika ny fahamanarakarak'izay mikasika ny rarambo malaza médecin prélamour efa maty efa firy volana zay le olona dia zay vao mody atsorofo no pirenena atsoro daholo ny fianakaviana an'ilay maty mandeha ny avoa fietsaram-bela tsy amiko reny dia za zany ny anao mba miteny tsy tiako mihitsy raha hoe finoana FDKM ka hitsikitrihana lazaina fa hoe manenjika mpitondra tsy manenjika mpitondra amin'ny fiangonana FDKM fa mampananatra ary mampafantatra ny zavatra misy iainantsika zao ka donc rehefa tsy mety zany ny ataon'le mpitondra mahafantatra an'le izy dia mitriny diana
fitipitiana ihany ny faneho-kevitra ho antsika ampiana fa ny rehetra miditra zay raha hevitrika amin'izay ho arahantsika misimisy kokoa ary hoentintsika atao anatin'ny fandarana koa satria dia lasa misy zavatra mifamofao maro samihafa ho azavaintsika atao anatin'ity fandaharana ity ihany koa sy amin'ny fampahalalam-baovao ohatra ny ahoana marina satria misy endrika fitsabatsabahana sy lasa tady politizeny manam-pahaizana ilay raharaga hoentintsika atao anaty fandaharana zany raintsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandeha mahakasika an'ity fitondranyity no ny asiko resaka efa tremo zany ty fitondrany no mahatsiaro voatsindrona foana rehefa mandeha ny toriteny nefa nireny pastera miteny reny dia tolo-tenan'Andriamanitra ary zareo hoe mahatsiaro voatsindrona dia lazaina fa manenjika aiza lehilahy isite de l'État zany rehefa inona le fanjakana mitsabatsabaka amin'ny fiainam-piangonana dia rehefa inona ny hoe miteny ny tolo-tenan'Andriamanitra ny tanjona na ny ministera na ny presbitera dia lazaina fa manenjika tahaka ilay toriteny tery amin'ny collégium zenana foana na ny FJM moa hatramin'izao tsy hiditra amin'ny collégium satria mindresaka ohatr'ireny tena hoe tondra tsy mahazaka demokrasia ka hatramin'ny olon'Andriamanitra aby dia indiana ary za dia tena eto dia tena manohatra n'izany fa ny indiana finoana na iza miresaka hoe politika zany dia le fanendian'le fitondrana zany fa matatesa toko demokrasia fitondra fa sy olon'Andriamanitra rehefa hafa raha hoe olona tery ananatery miteny ka hatramin'ny olon'Andriamanitra aby kitanareo teny kanefa tsy mifidy to zany le mpitondra kehitriny fa zay manohy tona dia tsy hanana ny tahotra sy henatra fa deka tebany amasony olona misaotra angasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay iroso amin'ny famakinany SMS kely aloha tsika so dia bediny pena eto indray ny tenanay dia rehefa avy eo mandray ny antso zay ny boka ilay anampiana hoe ampio aho anampiko anao ireo tsy maintsy misy ilay fiara-miasa fa mahereza daholo ianareo sakaty ao ny mpiaino avy any ambilobe any zany ao anatin'izay ny SMS manaraka miaraba ny fandaharana dia ahoana ny fandehana mahafinaritra ilay fandaharana tena mihain'ny fandaharana dia ahoana ny fandehany foana isan'andro fa arahana vaovao salut cool dia ahoana ny fandehany tsy safidim-bahoaka izany ao io filovolom-boasary io tsy ny vahoaka ny nametraka azy teo amin'ny fitondrana fa kolokolo ny arahana tamin'ny senisy ny HCC no mahalany azy tongavasaina amin'izay tsika vahoaka malagasy amin'izao didi-jadona ataony filoha amintsika izao isika isorona amin'ny tantsika aongana sy potehana ny tranontsika nefa izy ve mba hanaiky isorona sy aongany amin'ny fitondrany anjofy zanakabira no mitondra n'izay faneho-kevitra izay ny SMS manaraka bonjour kolo izy ny manome alalana ireo zandary ny gadra tany tsy efa tamin'ny raharaha kokaina tany nosbe nafindra teny amin'ny fonjany meritra atosika fantatry ny prime ministre ve izany hoy ny fanontaniana alefa ny mpianaotsika ahitana tranontsika rehefa miantso na mandefa ny SMS asio anarana sy toerana iaviana isin'ny fifankalalana zany bonjour Cool FM Emmanuel Titoliar mamitaka sy manakarotana saim-bahoaka ny fitondrana ary tsy ilaza ny zava-misy marina izy teo an'ny gasy ny tany fa tsy an'ny vazaha manentana ny gasy tsy anaiky tsindry azo lena mahazo azy fa anohitra zany itiany zao hoy Emmanuel avy any Toliara no nandefa izay afatra izay dia ahoana ny fandehany hoaiza raha koty ny tany lasan'ny mpanambona lanitra lasan'ny pino ya zany no fantarina apetraky ny piano antsika raha izy koa ny antso rehefa avy eo fa maraparana vakelikely sy ny SMS atoroy piano ajaina miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany raha danger avy aty Toliara avao fanekevitra momba ny fitrandrana no ataoko raha firaina tiana androso dia ny fanabeazana no vontany ny fanabeazana ny tokony imasona tsy ho simba mihitsy ny tany raha ambolena sakafo fa ny tany avy ny trandrahana arena kibony tany dia tsy azo atao ninina intsony misy velaran-tany maro eto amintsika izay tokony amokatra vary bebe kokoa kanefa dia potika miloatra ny
fokatry ny fitrandrahana ohatra ny eo ilaka ka misy lemaka azo ambolena tsara amin'iny faritriny ary tena mamokatra koa dia raha opotehana amin'ny fitrandrahana daholo zany Madagasikara dia ahoana ny mety ho endriny any aoriana hoy ny faneho-kevitra avy any Toliara any ireo aloha nisan'ny SMS voaraeto am-pelantarana amin'izao fotoana izao ao amin'izay tsika mitodika amin'ny antso Antarby aloha dia rehefa avy eo manao ny tafatafa sy ny dinidinika mahakasika an'izay raharam-pirenena izay satria ny finoana ihany koa isan'ny mankarary ny vahoaka malagasy toy ny tany ihany io toy ny hoe resaka tany ty ihany dia tahaka izay ihany koa ny finoana enontsika reny faneho-kevitra reny nda ohatra raisitsika ny antso manaraka ao anatin'izay rehetra izay lasa moa ny mpiainy teo ia dia ahoana ny fandehany efa tafiditra ianao tsy maheno ve ny mpiaino antsika miaraba avakiko aloha ny SMS ampiandrasana ny antso raha joely zany tsy afaka amin'ny fitondrany eo mihitsy raha izao angamba satria tena maminy loatra ilay seza ia maro zany mpiantso zany dia lasa mifanindry sika ato ao anatin'izay ny 038 14 882 24 no afatsika miditra mehivantana dia ahoana ny fandehany miaraba tompoka eny tompoko ndahoary ny momba izay hoanosika zay mino fa mety mera voromboasary ny angamba zay manao adalana zay fantikitrenina hoe maninona raha ohatra hoe torina zany ama zany vahoaka na mietaka anazy dia tonga dia vahoaka no mitory an'le mera fa dia fa io zaka mangadadaka io le mera tsy mety mihitsy filoam-pirenena sy manao fanjakazakana moatra zany tokony zany tokony hoe torina zany zany tena hoe vaoporoko zay any ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay le izy moa zany voaporofo amin'ny lafininna ny sary aloha zany miparitaka amin'ny tambazotra tserasera efa nentina tamin'ny fampalalam-baovao ihany koa tao anatin'izay ka andrasana ny fanapa-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana ihany koa raha mihevitra an'izany hoe tantandalana zany fa hitantsika ihany koa zay ina moa zany fanapa-kevitra raisin'ny vahoaka zay ny fidy azy hoe tena zay tokoa ve le ny fidianan'ny vahoaka n'izany mibe ny tanàna ny nosy be zany raha sika ny antso manaraka miaraba mpanajana diona mifandeha miaraba tompoko be ty mahajanga ihany misy vaza dia zao ny zavatra tiana ambara amin'ty fitondrana ty raha mahatsiaro sika mahatadidy ny andraisan'io fitondrana izy tamin'ny voalohany ny teny mahamasina efa nisy zavatra nitranga raha tadiditsika nisy zavatra nitranga tamin'iny misy vato be nirodana fatiolona dia zavatra tsapa zany tsy haiko aloha narena mahatsapa dia tsy nijanona ny loza tamin'ny fitondrana ty zisika tsika miteny zao fa inona ny ampy fady nitondrana baiboly tamin'ny fotoana iny hoe tsy azo hitondrana baiboly fa anao fianianana ny président de république hafahafa ny zany fitondrana manahoana marina zany fitondrana eto amintsika anjarantsika mandiniky misaotra to ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay raisitsika hatrany raha misy ny antso vonona aloha zany fa eo ampiandrasan'izay dia vakina ny SMS salama kolo lalana 20 kilometatra ve otokanana amin'ity autoroute ity tsy azoko mihitsy hoy ny za koa tsy mahazo orse raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehana salama toko ahoana fandehana miarabanao salama toko za zany mba mitenikely an'le fanjakana amin'ity manentsika fivavahana ty satria ny zavatra mahampanahelo tena victime an'zareo le FJKM manefa raha imandreny ara-panahy reny mba milaza tamin'ny fiangonana radio Rahavavy hoe iany rajoelona io napetraka an'Andriamanitra hoe mitovy an'ny Davida da nefa indriana ny fitondra fivavahana
de aza miteniteny foana nareo zay mpanao ny fitondrana io fa lasa manao manevatevanaandriamanitra. De faharoa makasika le any Nosaka ty ny solidarité foana natao mitambatra zay miaraka mampaherandreo ary miaraka manoana fa io rehefa tena vahoaka herin'andriamanitra vahoaka tsy tanandreo zany reraka vahiny fa na hoe fanjakana aza no mbadika an'io de aoka atsika hiaraka hitambatra efa azo foana ny information ny fitarainana amin'ny alalan'ny Cour TV amin'ny alalan'ny radio manohitra an'ity fitondrana tsy manjary ty de makasika ny resaka hoe fanomezam-panampiana sosialy ataondreo any Nosaka ty mila mailo satria tsanaky ny resaka miteraka aretina de reraka amin'ny aretina tsy afaka hanohitra de alandreo milamina foana ny tanitsika ny Nosaka ty malagasy raha ihany misaotra le any avy any Dilambato amin'ny resaka solidarité fiarahamonimpirenena manohitra mifangalandreo vazary ny tany satria filoham-pirenentsika efa vahiny ka raha vahiny no mitondra tsy maintsy vahiny no midomina mila miady isika malagasy. Makasika ny resaka hoe nataony Andry Rajoelina teny amin'ny hoe nampaherandreo le manamanjo tany amin'ny fanapozinana reny fiatsaram-belatsy satria nitany mahafiatarambelatsy efa zay le docteur après la mort fony reny le vehivavy nyteny teo malahelo mihitsy izy ary marina ny teniny fa raha tena manany Andry Rajoelina de mila vahoaka malagasy mihitsy mifinany mila miantso vahoaka malagasy ao amin'ny TVM izy mifona amindreo zavatra tsy mety nataony atramina resaka ty le mpitondra tenin'ny présidansa asay vao mifona io ramatoa io fa le fitondrana mihitsy no tokony fona amin'ny zavatra rehetrarehetra raha reny fampanantenany reny no ifonana tsirairay mety manomboka raha ohatra tombotsika amin'ny 7 ariva hoe Andry Rajoelina ohatra zany ifona ao anatin'izay mifona fa nampanantenanareo fa tsy isy tsony zany fahatapahany herinaratra zany afaka enim-bolana tamin'ny anina ny teny an'izay de mifona fa tsy tanteraka le izy zao taona tiorina mifona aminareo fa ny teny fa anome asa ho an'ny vahoaka malagasy de hatramin'izao le izy mbola tsy tanterana ary raha sesiko ny fampanantenana isaky ny hoe tamin'ny fampelezan-kevitra mantsy ny tety any Madagasikara mihitsy zany kandida filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany ny tenin'ny fampanantenana rehetrarehetra isaky ny distrika eny isatra mety hatramin'ny isaky ny commune na raisitsika fotsiny isaky ny distrika 20 ary isaky ny distrika ray ataontsika hoe misy fampanantenana anankitelo raha raisitsika zany hoe distrika 100 ny voazatony de voatetiny de misy fampanantenana 300 isa zany manerana ny nosy tamin'ireny fampelezan-kevitra reny fa androany sika manontany hoe firy amin'ilay 300 zany ny tanteraka asa mety misy 13 ngamba